Fiangonana Adventiste Malagasy eto amin'ny Ile-de-France dia manolotra ho anao. Noavaozina, noavaozina. Famelabelarana ratsoratra masina iarahana amin'ny pastora Andriaparatiana Fanera izay mitondra ny lohahevitra hoe ny faharetan'ny finoana. Eo ihany koa ny famelabelarana ara-pahasalamana izay mitondra ny lohahevitra hoe manova ny fiainana ny fahasalamana. Izy io dia iarahantsika amin'ny profesora Andria Manarivo amin'ny Lalatina. Manara-finaritra ary tompoko. Ny masina tsy andanitra tompo Andriamanitra tsy toa mbola misaotra anao izay satria andro fahadimy sahady izay androany dia navita somatsara izay andro efatra izay ka dia misaotra sy miderana inaranao Ray Malala ankehitriny dia mangataka fananao masina mba hialaka aminay eto hanokatra ny fonay andray ny teninao, hanokatra ny sainay hatakatra izay tianao ambara ary ny fanahinao no hanjaka mandritra izao fotoana izao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no angatany zavavaka izany. Amen. Amen. Faly indray zahay miarahaba andangoana tokantrano amin'izao fotoana andro fahadimy izao. Miarahaba Ray aman-dreny Alain. Miarahaba sarobidy. Izaho koa tena faly satria mbola nomen'Andriamanitra aina ary mbola nahatratra izao andro fahadimy izao ka dia miarahaba antsika rehetra ihany koa ny tokantrano any izay manaraka ity fandarana ity. Tahaka ny mahazatra dia anaraka lohahevitra ara-pahasalamana isika. Somary averiko kely ny lohahevitra izay nianarantsika omaly, mitondra ny lohateny hoe matory mba ho velona, velona mba hatory. Ny lohahevitra androany dia izao kosa hoe arova fonao dia mbola tsy miantso vonjy izy. Ka dia manasa antsika anaraka izany fandarana izany miaraka amin'ny profesora Lalatina. Fa ny miarabantsika rehetra indray amin'izao ariva izao. Ny lohateny ny zavatra zaraina amintsika indray amin'ity ariva ity dia hoe protégez votre cœur avant qu'il ne crie. Arovo ny fonao alohan'izy mikikakika, alohan'izy mitaraina. Zava-dehibe tokoa manko ny tandrina sy ataontsika hoe mikolokolo an'io fo io
satria ny fo dia anisan'ny le cœur c'est ataontsika hoe le centre de la vie de l'être humain ao zany ataontsika tena foibe ny fiainan'olombelona satria io no mizara no lalandra rehetrarehetra riche en oxygène voky oxygène manerina ny vatantenantsika rehetrarehetra raha tsisy fo zany dia tsy afaka miaina ny olombelona ary zay natao hoe fahafatesana mitepo any amin'ny 100 000 raha ihetsy isan'andro any io fo io tsy mijanona mihitsy tsisy repos tsisy pause tsy mitaraina izy nefa ny amin'izao fotoana izao dia azo lazaina fa anisan'ny première cause de mortalité dans le monde ny fahafatesana manerina an'izao tontolo izao dia ny areti-po izany amin'ity arivo ity nefa dia tsara no miteny amintsika fa manao hoe mbola misy ny fanantenana satria azo atao koa ny misoroka azo atao koa ny miala amin'izany problème cardiovasculaire zay voalazantsika izany mila manao prévention tsika mba azahoantsika miaro ny fiainantsika mila arovantsika ny fotsika mba azahoantsika miaro ny avenir atsika na mikolokolo ny hoavitsika androany ara dia jerevantsika hoe inaby reo menace reo zavatra ataontsika hoe mandindondoza ny fotsika de rehefa aveo de hoe ahoana ny fomba anenatsika na iréduisavatsika reo risque cardiovasculaire ary ny farany de hoe ahoana no azahoantsika manalava ny andro iainantsika amin'ny fikolokoloana zany fotsika izany ny voalohany indrindra aloha zany de hoe inona natao hoe maladie cardiovasculaire ny atao hoe maladie cardiovasculaire zany de tsara fantatsika mpanaraka satria be de be ny tsy mahafantana an'izy io ny atao hoe maladie cardiovasculaire dia ny fekaran'ny tosidra hypertension artérielle ny infarctus du myocarde ny infarctus du myocarde io le misy manindrona eto amin'ny fo eto juste eto akaiky ny nono eto misy manindro ary izy io tsy mba hoe manindrona ohatr'izao fa ohatra amin'ny manière ary ohatra hoe ça sert comme de l'étau misy ohatr'izao ny fahatelo dia ny accident vasculaire cérébral cardiovasculaire daholo zany hypertension artérielle infarctus du myocarde accident vasculaire cérébral ny fahaefatra de l'insuffisance cardiaque le olona efa manomboka sepotra tsy mahavita mihetsika intsony tsy fahita mandeha intsony indrindrindrindra fa miakatra tory tonga de sepotra zany ny maladie cardiovasculaire atao zany ary ny fahaefatra fadimy farany de lataon'ny hoe atherosclérose manomboka tsetsina ny lalandra tsetsina ny lalandra zany manomboka tsetsina ny lalandra na vatana ray manontolo indrindrindrindra any amin'ny tongotra any amin'ny rein any amin'ny kibo any amin'ny rehetrarehetra any zany dia tsetsina ny lalandra io le ataon'le hoe atherosclérose na fahatsetsemana lalandra zany ny tena olana goavana indrindra de izao ny matotsetsina ny tena mahatonga an'izy rehetrarehetra le olana voalazantsika teo dia ny fahatsetsemana lalandra na hoe obstruction des artères tsentsina ny lalandra tsetsina ahoana moa zany lalandra zany na eny amin'ny fo zany na eny amin'ny vatana ray manontolo de tsetsina hoe dépôt de graisse karazana tafikely no manetsina anazy any anatiny any io zany le atao hoe cholestérol izy io de zay le hoe atherosclérose tsetsina ny lalandra ary zany dia associé na miaraka amin'ny inflammation zany eny artère reny rehefa tonga eo le graisse io miakatra ny tosidra pression artérielle élevé satria io tsetsina ny lalandra de miakatra ny pression ary io graisse io koa dia le fahatsetsemana lalandra io de mahatonga an'le déséquilibre métabolique toy ny diabète sy ny aretina hafa koa izany ary zany fahatsetsemana lalandra zany dia ça évolue lentement mandeha tsikelikely izy io ary azo atao mihitsy ny manajanona azy manomboka rehefa ohatra zao le resaka le hoe infarctus du myocarde teo dia manomboka ohatra misy manindronindrona fahafa ianao eto akaiky ny fo eto de zay de efa tokony mijery dokotera ianao any mitongotra any raha ohatra tsetsina ny lalandra any mitongotra dia efa manomboka ohatra ny mavesabesatra ny tongotra ao na misy marary mihitsy ary ny voan'ny tongotra ao any zany koa zany de efa tokony anatonana ny dokotera zany inona aby ary natao hoe facteur de risque ny problème cardiovasculaire ny problème cardiovasculaire zany facteur de risque de voalohany indrindra fiakaran'ny tosidra l'hypertension artérielle eto a de malatsiny
fa iresaka kely momba antsika malagasy izany satria ina zavatra miseho ny gasy dia dokotera alohan'ny dokotera mahay alohan'ny dokotera mahay alohan'ny professeur de hoanina daholo zao zavatra rehetrarehetra zao hoe mampidina tension ravina garany zao hoe tenehana zao hoe ty teneny ty zava-maniry ty e de samy manany be de be mihitsy tsy tambo isaina ary izay mahatonga ny hoe l'hypertension artérielle c'est le tueur silencieux mamona anao tsikelikely izy io satria ahoana rehefa io le hypertension io zany ny tonga eo de lasa mataovy anetretra kely miakatra be zany pression any amin'ny lalan-drano dia manosika be ny fo manosika ny fo fefarany ny fo de reraka koa ny fo zay la insuffisance cardiaque inona koa zavatra miseho le hypertension artérielle io mahatonga lasa fasimbana any amin'ny atotoko na le cerveau zany satria misy problème tsetsana koa any anivon'ny atotoko any ary ny farany dia io le hypertension lasa manimba rein ny fefarany satria tsy mandeha tsara tsony ny ataontsika hoe vascularisation rénale tsy maintsy contrôlena zany ny atao hoe tension artérielle anao pour sauver des vies eto zany de miteny à partir de 50 ans de tena mila mailo ary aza misalasala mihitsy rehefa mihinana fanafodina tension ianao marina eto fa ny tension artérielle am'izao fotoana zao dia efa me moderna be ny fanafody ary tena me tsy heninao akory taloha zany mihina fanafodina tension zany de hoe tsy maintsy misy tsy mihina tsiry zao zany efa misy traitement moderne be de be am'izao fotoana zao tsy maintsy contrôler zany ny tension faharoa facteur de risque ankoatra ny hypertension artérielle dia ny cigare zay voalazantsika maly ny cigare am'le pozina 4000 vao hitantsika tamin'ny voalohany dia misy substance ao zay manetsina ny lalandra goudron zavatra pozina hafa koa ao nivo zany cigare zany de manetsina ny lalandra lasa tsetsina ny lalandra ny nicotine de lasa matevina ny raha ary zay mahatonga le risque-na hoe miakatra ny infarctus de myocarde miakatra koa ny accident vasculaire cérébral eto tadidiko tsara mihitsy nisy rangaha zay tadidiko tam'izany fotoana zany mbola tazolazany mbola mpianatra ho spécialisation ngamba ny professeur tam'izany fotoana zany manana 404 zay izy io ary izy kapiteny miaramila izy tena tsy maty afo eo tapitra de eo raha mandeha izy andeha ody any Ivandry iny de rehefa tonga teo kaiky ny lasity teo dia nisy alikany ny pitara be de nitsaky frein izy de tonga de tapitra ny eny arrêtez de fumer zay mitoro hevitra amitsika amity arivo ty ajanondro tsy misy an'izany hoe atao kely tsikelikely fa ajanondro raha te hiala am'izany problème cardiovasculaire zany anisany facteur de risque koa de ny diabète de inona se tsotra be ny diabète zany dia fiakaran'ny siramamy eo anivon'ny vatantenan'ny olombelona ary rehefa be loatra le siramamy eo anivon'ny vatantenan'ny olombelona io dia transformena hovain'ny aty ho tafikena izy na graisse de reny le graisse reny zany dia mitapisena mipetraka ny anivon'ny lalandra ary zay mahatonga le atherosclérose ho an'ny olona voan'ny diabète zany ka ny finanana siramamy be loatra zany de tena maminimba ny vaisseau sanguin na ny lalandra zany contrôleo ny glycémie atsika aza misalasala mihitsy contrôleo ny glycémie atsika mba tsy hatonga mba hiarovantsika nyreo problème cardiovasculaire reo tadio tsara fa metsetsina ny lalandranao ianao am'le diabétique de ohatrany hoe mety mahihy anao mety mahihy mihitsy ary fa ny lalandranao tsetsina amin'ny le siramamy be loatra zay avatiky ny vatantenatsika na ny foi ho lasa tafikena zany na menaka izany ny faefatra ny facteur de risque faefatra dia ny cholestérol élevé ny fiakaran'ny cholestérol na le karazana menaka ny anatin'ny vatantenatsika ny anatin'ny lalandrany io zany misy ny olona de mialatsiny fa de tena misotro menaka mihitsy
rehefa sakafo dia ampy saosy tsika gasy matetika saosy dia le menaka le hena iny le menaka an'le hena iny mihitsy no araraka ao anatin'le vary atao sakafo kely zany tady dio fa zava-doza iny menaka zay hoanitsika iny indrindra fa menaka d'origine animale iny feno cholestérol iny ary rehefa mihinana zany foantsika dia lasa le cholestérol iny miditra anatin'ny lalan-dra dia metsetsina ny lalan-dra eto dia manao fonoteny kely tsy vitany hoe manatsetsina lalan-dra iny non seulement ça obstrue les artères manetsina ny lalan-dra fa ça rend fragile les artères lasa malemy mora malemy ny artère io dia zay mahatonga le tapaka lalan-dra le accident vasculaire cérébral tapaka lalan-dra hémorragie cérébrale mila arahana maso tsara zany ny cholestérol io ary mila corrigena ny fanaovana azy tsotra dia ny tsy fihinanana be da be menaka ary faharoa dia fandoroana zay tavokena na le graisse zay efa any anatin'ny lalan-dranao any ho hitantsika rehefa avy eo zany ny atao hoe facteur de risque hafa le maladie cardiovasculaire koa dia le sédentarité c'est le surpoids hito koa zany dia ny tena hitany manam-pahaizana zany fa natonga ny olona de plus en plus sédentaire le tsy mihetsika fa mipetraka eo ambodin'ny télé dia misakafo dia noho ny fisian'ireo ataontsika hoe télé ordinateur téléphone dia eo bloqué pendant toute la journée dia lasa sédentaire dia lasa mitombo ny poany ary le sédentarité io dia anisan'ny tena mahatonga ny problème cardiovasculaire goavana dia goavana amin'izao fotoan'izao inona ary ny laclé mba azotsika misoroka an'izany problème cardiovasculaire zany efa fantatsika tsara zany facteur de risque efa fantatsika tsara inona mety mahatonga an'le izy dia jerevantsika indray ary laclé hoe mba azona misoroka na miprévenir an'izany problème cardiovasculaire zany dia voalohany indrindra dia miverina foana isan'andro hoe bouger chaque jour mietseh isan'andro 30 minitra ny activité physique isan'andro ianao zany raha ohatra ka mbola voalohany mbola tsy voan'le problème cardiovasculaire dia tonga aloha dia manaovana io 30 minutes d'activité physique par jour raha ohatra na ianao fa tena misy problème cardiovasculaire dia mila miresaka amin'le dokotera ianao fa rehefa équilibré les tensions anao miakatra sy ny isan-karazany dia efa afaka manao sport moramora ianao mandehana moramora marché mikarata ohatra manaova le respiration manaova mouvement nao an-trano ary ianao mivehivavy ho an'ny vehivavy ty dia afaka manao mouvement be da be mihitsy amin'izao fotoan'izao moa zany dia efa misy le fikontena le pas reny na le hoe podométrie reny le podomètre dia isainy mihitsy hoe firy ny pas anao dans la journée dia tena tsara zany 10 000 pas isan'andro any satria le mouvement est un médicament ny fanaovanao mouvement dia fanafody faharoa manger pour protéger le cœur eto dia teny karazana efa nitenitsika hoe légumes fruits fibres poisson noix huile végétale fa hiteny moramoritsika amin'ity arivo ty ny fanafody tena tsara indrindra momba ny cœur sy ny problème cardiovasculaire indrindra efa manomboka tsetsina le lalan-dra iny dia ny citron zany jus de citron zao ny fanaovana le jus de citron tsy mahazo atao sina siramamy maka rano ianao atsasaky ny vera maherery kely dia pitserinao le citron anankiray iny fa iny citron anankiray iny dia misy 445 mg de vitamine C tsy vitany hoe misy vitamine C fa ny ao anatin'iny citron iny dia manana ataontsika hoe manana pouvoir pour protéger les vaisseaux manamafy ny vaisseau tsy vitany hoe manadio iny le citron zany manadio le lalan-dra feno menamenaka kely latavokelatsika iny no sady manamafy an'izany lalan-dra zany zava-dehibe ny citron io dia aza manao le hoe anao cure na citron tsy izay le izy za tsy manao le cure de citron 10 jours non tsy zany fa atao fiainana mihitsy mihinana citron de temps en temps ianao ny sira be loatra ny sira manko dia tsy vitany hoe mitazona rano eo ny mivatatenatsika fa
ary zay mampitazona raha zany mampatonga anazy mampiakatra tositra. Ny siramamy zay mahatonga ny diabète voalazatika teo. Ny friture zay misy pozina be dia be ao anatin'ny friture io manimba ny lalandra ary mampiakatra ny tositra. Ny graisse saturée raha azo atao ny tena tsara zany dia trondro raha te hihinana graisse tsika satria ny trondro ohatran'ny saumon zao ohatra dia tena anisan'ny tena riche en graisse insaturée zany hoe iny le protège ny vaisseau. Ny saumon zany dia tena anisan'ny tena tsara. Dia ianao koa le ataon'le aliment transformé zay zava-doza tokoa ren'le pâte de conserve zay amidy etsero reny. Fahatelo zany dia ao anatin'le fiarovana dia contrôler la tension, le sucre et le cholestérol. Manaova dépistage isanandro régulièrement raha azo atao. Votana am'izao fotoana zao efa tsy mila makany amin'ny dokotera tsony fa mividy an'le tensiomètre ety amin'ny tanana ety amin'ny poignet ety dia eny aloha dia efa mahita. Jerevany aloha fa misy somary mandainga izy ireny tsy dia tsara loatra ny qualité fa tsy aleo mividy an'ireny dia jereo isanandro ny tension anao maraina sy hariva. Contrôler con sucre io indray dia tsy maintsy misy an'le dépistage na diabète amin'ny tanana ireny. Ny cholestérol dia voatery tsy maintsy makany amin'ny dokotera mihitsy anao manao bilan. À partir de 50 ans dia préconisena hoe manao an'izany prévention zany. Faefatra dia gérer le stress. Le stress chronique augmente la tension artérielle. Rehefa miakatra ny stressinao dia lasa miakatra ny tension anao. Rehefa miakatra ny tension anao miakatra ny rythme cardiaque. Misy problème be dia be dia lasa mahatonga an'le problème cardiovasculaire. Ary be dia be ny olona stressé manao problème cardiovasculaire rehefa avy eo. Mila mitandrina zany tsika amin'ny gestion de stress io. Dia mila matorika io amin'ny problème cardiovasculaire satria lazaintsika tamin'iny fa hoe le manque de sommeil augmente l'hypertension artérielle. Le manque de sommeil augmente le risque de maladie cardiovasculaire. Tandremo azadiny le hoe 7 à 8 heures de sommeil par jour ny tena tsara. Mila dépistage zany tsika toko lasy toko vavy. Contrôlez régulièrement ny tension anao, ny diabète anao, ny glycémie anao, cholestérol anao, jerevo ny lanja anao, vidana ny fandanjana ireny. Manomboka miakana manao surpoids dia tandremo fa efa mety risque na problème cardiovasculaire zany. Ny dimension spirituelle dia tena zava-dehibe mihitsy satria zao il faut prendre soin de son corps spirituellement. Amin'ny obolona toko faefatra andiny fatelo amby roapolo dia zao ny voalaza hoe garde ton corps plus que toute autre chose car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton corps plus que toute autre chose car c'est de lui viennent les sources de la vie. Ao tena fiandohan'ny fiainana. Tandremo ny fonao. Prendre soin de sa santé. Ary zay zany dia tena zava-dehibe. Ary fotsika io dia tokony atolotsika an'Andriamanitra satria Andriamanitra mahay zavatra rehetra. Andriamanitra ny tompon'ny fiainantsika. Atoloran'Andriamanitra ny fonao. Io dia centre de la vie. Io dia mahatonga le problème cardiovasculaire. Atolory n'Andriamanitra fonao. Ary bokin'ny Ezekiel 4:7 izy hoe ho alain'Andriamanitra mihitsy fo vatotsika io dia transformer ny fo nofo. Ce cœur de pierre transformer en cœur de chair. Zava-dehibe zany. Dia atao netrehitra kely zany Andriamanitra manao chirurgie cardiaque amintsika. Ary zay tiako ataontsika amin'ity arivo ty. Andriamanitra manao chirurgie cardiaque amintsika tsirairay avy. Anolo zany cœur de pierre antsika zany ou cœur de chair. Dia mirary soantsika rehetrarehetra indray zany. Mino fa tsy voary zany problème cardiaque zany tsontsika satria hetsiketiko tsika manomboka androany. Sakafo sainement. Anao contrôle régulier ny tension sy ny cholestérol sy ny diabète. Hijanona tsy hifokasigara indrindra. Ary ezaka gérer stress ary tadidio le Ezekiel 4:7 le Andriamanitra ano fo atsika vaovao. Sora tompolahy makasitra. Zay ny famelabelarana ara-pahasalamana. Hiditra indray isika amin'ny famelabelarana ara-panahy izay entin'ny pasteur Faneratrahany. Ny lohahevitra omaly moa dia hoe manoatra noho ny mpandresy. Ho an'ny androany kosa ny lohateny dia manao hoe
aza miova. Mialohan'izay famelabelana atao amin'ny pasteur zay dia andehantsika hiaino hira mitadiavana Jehovah dia mbola hita izy manasantsika hiaino sy hanaraka izany hira izany. Ianao finaritra tompoko. Itadiava ni Jehova tieni mbola hita izy miantso ny anarany tieni mbola kakisy aoka ny ratsy fanay hahafo ny lalany tsy marina fony eviny tsy marina hahafo ny eviny mitadiava ni Jehova tieni mbola hita izy miantso ny anarany tieni mbola kakisy aoka ny ratsy fanay hahafo ny lalany tsy marina fony eviny tsy marina hahafo ny eviny ka aoka iverina amin'ny Jehova ka amindra fo izy henny ho amin'andriamanitsika hamela elokizy ka aoka iverina amin'ny Jehova ka amindra fo izy henny ho amin'andriamanitsika hamela elokizy hoavy ny tompo ka samy miomana isika mpanompo fa tsy fantatrao zay aviany i tompo Jesosy ka samy miomana isika fa tsy fantatrareo zay ora iaviany nao ariva na mamatona lina na homaneno akoho na homaraina sao jereny anao sondrina de sondriana ka mahitanareo matory kudia miumana huavi ni tumpu kasami miumani sikiapanumpu Fati fantatrao zay aviany i tompo Jesosy Yambe iomana isika Fati fantatrareo zay ora iaviany nao ariva na mamatona lina na homaneno akoho na homaraina sao jereny anao
sondrina de sondriana ka mahitanareo matory manona ny fiadanantompo amintsika rehetra ry havana malala roso mandrakarifintsika amin'ny fandiniana ny ten'andriamanitra fiarantsika amin'ny fampisaran-ko ny loha hevitra izay nofiditsika mandritra ny tenandro ity no avaozina sy ny faharita ny finoana raha ho avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambony tava izy indro ny faharetany olona masina dia sy mitandrina adin'andriamanitra sy manana ny finoana ny ainan' jesosy kristy zay zany le tianao tanterahana mba ho tanteraka aminao zany hoe miaina ny finoana ny ainan' jesosy dia amin'ny alalan'ny tantaran'i josefa no anazavantsika sy andraisantsika afatra mahakasika an'izany loha hevitra izany lohateny manaraka mahafinaritra aza miova satria zay tokoa ny zavatra ny ainan' josefa tsy niovane josefa e ninina toejavatra nolalovany teo amin'ny fiainany na tany anda zay foana moa zany no nadraisantsika anazy na ny nanomboka teo amin'ny fahakalany ny rahalany azy tsy nampiovana azy nalatsaka tao anaty lavadrano tsy niova izy namito andevo azafady namito andevo tsy niova ny toetrany tao an-trano potifara mbola tsy niova maizy azy izy mijoro mandrakariva natao tanatrano maizina tsy niova mihitsy josefa ndray neny nefa nitoejavatra miseho dia zao rehefa misy toejavatra miseho amin'ny fiainana dia lasa misy fiatraikany amintsika l izy dia lasa manovatsika ohatra hoe nantra izy teo aloha dia avy eo lasa nanan-karena niova zany lay situation no zisitsika zay nisy anazy nantra dia lasa nanan-karena dia mihina amin'ny zavatra miseho matetika miova ihany koa miaraka amin'ny toetra n'le olona rehefa nanan-karena izy dia lasa ohatra miavonavona ohatrohatra zay lasa miatakataka tsy miaraka ohatra hoe tsy miaraka amin'le namany taloha tamin'izy nahantra dia nisy namany fa ndraindreny zay zavatra miseho hoe mitoejavatra miseho amin'ny fiainatsika zany dia mampiovatsika ary misy fiatraikany eo amin'ny fiainatsika sy ny toetratsika azadiny fa lay fanavaozana zay tiana ho tanterahana dia toetra le tiana ho avaozana indray toetra ka iverenatsika amin'le endrika taloha zay namorona n'andriamanitra atsika dia le endrika andriamanitra izany endrika andriamanitra dia tsy nafa le toetra n'andriamanitra satria zanak'andriamanitra ny ianao hoe noforonina araka ny endriny ianao noforonina hanana ny endriny ianao satria zanany dia tia no tafavelona eo aminao zay endriny zay dia tsy nafa ny toetrany dia zay mahatonga ty lohatenitsika ty hoe aza miova aoka tsy iova eo aminao le toetra n'andriamanitra aoka tsy iova eo aminao ny endrika andriamanitra tsy iova endrika na dia amin'izao fotoana zao aza afaka manova endrika ny olona afaka manova endrika ohatra hoe lehilahy izy dia ovana ny endriny dia lasa vehivavy dia gaga ianao hoe lasa lava volo ary lasa manana toe-batana vehivavy mihitsy azy kanefa lehilahy kay le olona lehilahy ravana malala aza miova zay ny lohatenitsika aza miova anytenin'andriamanitra misy milaza n'izany raha mamaky fotsiny tsika hoe ao amin'ny korintiana voalohany toko 10:1-9 dia milaza momba zany tenin'andriamanitra dia ozy izy koa amin'izany rahalahy malalako miorena tsara aza miova ary mahefa mandrakariva amin'ny asan'ny tompo
miorena tsara aza miova zay izy ny teny baiboly kanefa misy koa toko sy andininy tenin'Andriamanitra zay milaza fa ovantsika tsy maintsy ovantsika ohatrany somary mifanohitra ny teny izy hoe aza miova kanefa misy any ko tenin'Andriamanitra zay milaza fa tsy maintsy ovana isika io lohatenitsika io no avaozina novana zany novana no avaozina fa inona ny antony hoe tsy maintsy ovana isika fa nahoana ndao atsika hiditra keliny am'izay ao amin'ny Korintiana voalohany toko 5:10 no vakitsika ny andeha 2:10 zao mivolaza ny tenin'Andriamanitra Korintiana voalohany toko 5:10 ary ny andininy 2:10 de zao le volaza ny tenin'Andriamanitra de ozy izy fa vetivety toy ny indray mpimaso rehefa maneno tropetra farany dia ovana isika rehetra ary ho tsofina ny tropetra ary ny maty atsangana tsy olontsony ary isika hovana io le fanavaozana zay tsy maintsy atao ovana isika rehetra aosisy rovina rehefa neno ny tropetra farany aitsika zany amin'ny fiafiany Jesosy amin'ny fiafiany Jesosy tsy maintsy hovantsika de ahoana le hoe tsy maintsy hovantsika de iova ahoana de ozy izy eo izy de efa miteny mamaly anazy ny maty atsangana tsy olohintsony fa amin'ny andiny manaraka eo de milaza izy eo amin'ny andiny 7:10 de milaza izy hoe fa ity mety loha ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahalovana ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahafatesana le fanovana zay atao zany dia lay tena mety loha tsy maintsy hovana ho tsy loha intsony lay tena zay mety maty de tsy maintsy hovana ho lasa tsy mety maty intsony satria nahoana fa hoaiza satria aneno tropetra farany de ho raisin'i Jesosy ho any an-danitra isika ho raisin'i Jesosy ho any Kanana isika ho any am'le Kanana hiverina ho any am'le Kanana miaraka am' Jesosy le rahalahtsika efa niresantsika teto zay hoe Josefa ne maty tao Egypte maty tao Egypte izy tsy tafavelona tany Kanana velona ne izy fa maty tao Egypte izy fa rehefa niverina tany am' Kanana am'izay ny taranak'Israely taona ela be tateoriana dia ny tolam-balony no nentina niala tao Egypta hiverina any am' Kanana fa eto ry havana malala tsy maintsy hovana isika hoy ny ten'Andriamanitra dia lay tena tsika mety maty tsy maintsy hovana fotsy mety maty satria velona enao zay velona no tiany Jesosy hiaina miaraka mandritra mandrakizay de tsisy fahafatesana intsony ary aitsika fa ny fahotana no natonga fahafatesana de mazava ho azy zany fa mba hatateraka n'io fanovana io ka tsy mety ka ho lasa tsy mety maty ianao dikan'izay afaka tamin'ny fahotana ianao afaka amin'ny fahotana nafana tamin'ny fahotana dia lasa manana fiainana mandrakizay de hovana tsy mety maty ny tenanao zay mety loha sy mety maty ao amin'ny Korintiana 2:7 dia miteny anko izy fa mila hovana isika mila hovana somary fanohitra am'le lohatenitsika hoe aza miova fa milaza le Korintiana 2:7 hoe mila hovana isika ndao vakitsika ny ten'Andriamanitra fa isika rehetra kosa ozy izy dia mijery amin'ny tavatsy misarona dia mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra inona zavatra miseho rehefa mijery an Jesosy toy ny amin'ny fitaratra isika ka hovana hanana izany endrika izany de toy ny avy amin'ny tompo dia ny fanahy isika rehetra mijery ny voninahitry tompo toy ny amin'ny fitaratra de hovana hanana ahazo zany endrika izany ozy izy indrindra avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra
toy ny avy amin'ny tompo dia ny fanahy. Ovana hanana ny endriky ny tompo, ovana hitovy endrika amin'ny Jesosy. Zay ny lizy mijery fitaratra toy ny mijery fitaratra ianao dia ny endrika hitanao amin'ilay fitaratra tsy ny endrika ao ny hitanao eo fa ny endriky ny tompo ny hitanao amin'ilay fitaratra. Mahoatra ny hafahafa. Zay ty angamba le hoe miroir magique izy ny fiteny. Hoe mijery fitaratra ianao de tsy ny endrika eo ny hitanao eo fa endrika ho lafa ny hitanao eo. Mahafinaritra be ny Baiboly a. Endriky Jesosy no hita eo amin'ilay fitaratra. De rehefa mijery eo amin'ilay fitaratra ianao de mahita ny endriky Jesosy de zavatra am'seo lasa misy transformation. Zay ny ilazana azy. Eo aminao misy fanavaozana. Zay le lohatentsika. Fanavaozana eo aminao. Araka ny jerenao an'le endrika eo amin'ilay fitaratra dia lasa misy fiovana eo aminao izy de lasa miova endrika ianao mitovy amin'ilay jerenao amin'ilay fitaratra. De tsy nafany endriky Jesosy zany. Ao amin'ny Baiboly DM dia zao ny ilazana azy. Mahafinaritra be. Korintana 2:7-8 ihany. De ozy izy hoe isika rehetra kosa dia tsy mba manao satava. Masika zany ny mahazatra atsika. Masika. Fa isika rehetra kosa izy tsy mba manao satava fa toy ny fitaratra tarafin'ny voninahitry ny tompo. Eke zany tsika le fitaratra ny tena marina. Toy ny fitaratra tarafin'ny voninahitry ny tompo isika ka dia miova endrika. Zay mihitsy nao amin'ny Baiboly DM afaka miaraka mamaky tsika. Raha manana Baiboly DM tsika dia miaraka mamaky. Ka dia miova endrika hanahaka ny tompo isika sady mitombo hatrany ny famirapirantsika araka ny asa. Eto amin'izay mahafinaritra. Totosain'ny fanahy masina, totosain'ny fanahy tompo. Ravana malala. Aza miova. Zay le lohateny aza miova. Na aiza n'aiza toerana misy anao, na inona ny toe-javatra atrehanao, aza miova. Ahoana na tonga anao tsy miova? Aike zany. Tsy zaka zany. No miezaka hoe tsy ova. Fa isika rehetra izy dia mijery. Tsy mba misatava. Mahafinaritra be le dia dia alao io no raisiko. Fa isika rehetra dia tsy mba misatava. Tsy manao masika zany ianao. Ka lasa tsy tena le endrika eo no hita. Zay mantsy zany rehefa manao masika ny olona anankiray. Saritava zany dia afeniny ao amin'le saritava ny tena endriny. De ozy izy ny Baiboly, tsika rehetra tsy manao saritava ozy izy. Esoriny masika tompo, esoriny saritavanao. Ka tsy ahitany olona ny tena endrika ao. Ary le tena endrika ao de mahafinaritra be leo midema. Fa toy ny fitaratra isika ozy izy tarafin'ny voninahitry ny tompo. Tarafin'ny voninahitry Jesosy tsika. Ny voninahitry Jesosy zany mitaratra amintsika. De zay no manova ny endrikitsika ary zay manome ny endrikitsika. De tsy tsika maisa tsika kay zany no miseho sy hitan'ny olona rehefa mijery atsika ny olona fa le voninahitry Jesosy mitaratra eo amintsika. De zay no hitan'ny olona. De ovana endrika isika izy. Mahafinaritra be ny dema. Ka de ovana miova endrika isika hanahaka ny tompo, hanahaka ny Jesosy. Ary havana malala. Mahafinaritra ny Baiboly ary mahafinaritra mihitsy ty lohahevitrytsika ty. No avaozina sy ny faharetan'ny finoana. Mila miova kay ianao. Na de miteny aza le lohateny aza miova. Fa mila miova kay ianao. De ahoana le miova? Tsy ny endrika ao no hita fa ny voninahitry ny tompo no mitaratra eo aminao. De miova ianao hanahaka an Jesosy, hanahaka ny tompo. De aoka hita eny aminao zay endriky ny tompo izay. De zay aza ovana zay le hoe aza miova ianao am'izay fananana ny endrika Andriamanitra zay. Aza miova ianao amin'ny fanehoana an'izay endriky Jesosy izay. Aza miova ianao amin'ny famirapiratana
ary fampisehoana zay endriky jesosy eo amin'ny tenanao zay. Izany manatanteraka le fanovana. Amin'ny fomba hoana no atanteraka le fanovana de mbola ao amin'ny ten'Andriamanitra ihany mamaly anazy. Mahafinaritra fa tena mazava amin'ny Baiboly. De hozy ny voalazo amin'ilay Baiboly diam hoe ka de miova endrika hanaka ny tompo isika sady mitombo atrano izy ny famirapirantatsika araka ny asa totosain'ny fanahin'ny tompo. Iza no miasa ozy izy? Ny fanahin'ny tompo no miasa. Fanahy masina tompoko no miasa. Efa hitatsika zay tamin'ny afatra tany aloha tany hoe ny vony mitoetra ao anatiny le fanahy. Haike le fanahy no miasa de manova le endrika na hoe mampiseho le endriky ny tompo eo aminao. Le fanahy no miasa mba hatateraka le fanovana ny endrikao mba haneo sy ampamirapiratra ny voninahitry ny tompo. Ny fanahy masina no miasa. Ny antso zay atao aminao zany de tsotra fotsiny. Meteza iasan'ny fanahy masina. Zay. Meteza iasan'ny fanahy masina. Mety misy fiteny mahazatra antsika hoe iny ndray de efa tsy iova mihitsy iny. Misy oloatra zany iny ve mba iova zany? De ho nofo zany raha iovy. Le afana malala amin'Andriamanitra. Misy fomba teny hoe tout est possible amin'izy. Amin'ny teny gasy moa mahazatra antsika ao amin'ny Baiboly koa milaza zany hoe tsy misy zava-magaga zay tsy hain'i Jehovah ozy izy. Hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ary Jesosy koa de miteny hoe ny zavatra rehetra dia hainy mino. Zay zany le ilay idiran'le finoana. Ny zavatra rehetra hay mino. Ka raha mino ianao fa afaka manova sy miasa ao anatinao fanahy masina ka hanana le endriky Jesosy ianao dia hanahaka ny tompo ianao. Raha mino ianao fa afaka manao an'izany ao anatinao fanahy masina de miova ianao. Ary afaka hijoro ianao de tsy miova. Zay le hoe miorena tsara, aza miova. Tsy hoe izany tsy hoe miova isaky ny toe-javatra de ohatran'izao ndray toe-javatra ohatran'izao de mba de ohatran'izao ndray ny toetra seho. Tsy izay le izy. Lasa ohatran'ny tanalatsika amin'izay fotoana zay. Arakaraka ny toerana misy sy andehanana no iovan'le loko. Fa le endrika tsy miova. De tsy inona fa endriky Jesosy ane le tsy miova. Jesosy tsy miova. Zay voalaza ten'Andriamanitra. Ataony mba maky ny ten'Andriamanitra tsika. Malaki 7:1. De zao ny voalaza. Fa izao Jehovah dia tsy miova. Ary ianao ry taranaka Jakoba dia tsy ho fongana. Ampin'ny Jesosy zany teny zany. Hebreo 7:7. De hozy izy. Jesosy Kristy no tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Ry havana malala. Jesosy tsy miova mandrakizay izy. Ka raha le endriky Jesosy zay mitaratra eo aminao no tanteraka de tsy miova ihany koa ianao. Tsy miova ianao ninona toe-javatra. De zay mahatonga le lohatentsika hoe aza miova. Na ny an-tranomaizina ianao, avy any an-tranomaizina. Avy eo nafindra tany amin'ny lapan'ny mpanjaka. Zay mantsy le tantaran'i Josefa. Avy any an-tranomaizina no nafindra tany amin'ny lapan'ny Farao. De tsy hoe rehefa tonga tany amin'ny lapan'ny Farao izy de zaza zao efa tonga mpanapaka. Ka de za mpanapaka eto amin'ny tany Egypta. Za no manaraka ny Farao manam-pahefana. De niova izy. Tsy niova izy. Naiza toerana nisy azy. Ninina andraikitra nomena azy. Tahaka zany koa ohatra manova mantsy ny toe-javatra ho manova antsika. Ohatra hoe niasa nanana asa hafa ianao. De avy eo ianao nahazo asa ataontsika hoe asa ambony na asa tsara kokoa. Promotion zay izy nilazantsika azy. Ndraindray dia ohatra miova ny olona rehefa tonga amin'izay toe-javatra zay de lasa niova koa ny toetrany. Tsy izay ke zany le zavatra niaina amin'ny Josefy. Tsy izay. Ry havana malala. Mazava ny teny Jesosy. Jesosy Kristy no tsy miova. Maly anio mandrakizay. Izao Jehovah de tsy miova koa izy. Tsy miova izy. De zay toetra zay no
tiana ny Jesosy mba ho hita eo aminao. Le endriny ane, le toetrany ane no tiany ho hita eo aminao hoe le endriny no tiany hitataratra eo aminao dia ianao dia toy ny fitaratra ianao, tarafin'le voninahitry Jesosy ianao dia lasa ianao mitaratra eo aminao ny endriky Jesosy Kristy dia aza miova satria Jesosy lay source zay zany izy le source n'le fahazavana dia tsy miova dia ianao toy ny fitaratra zay manome reflet ozy izy tsika reflet avy any amin'le source tsy miova ne le source dia tsy iza fa Jesosy dia aza miova ihany koa ary zay no tiany apôstôly Paul lazaina hoe aza miova miorena tsara aza miova tiako ihany koa raha mba ho andramanao zany afatra izany raha niova ianao teo aloha hoe zany tena nivavaka tena za tena nijoro nandalo fitsapana tena nijoro fa misy fa noho ny am'izao rehefa tena mafy loatra l'izy tena ohatrany tsy tantiko so l'izy dia lasa niova rehefa malala miantso anao Jesosy androany aza miova ao sisy izao sisy Jesosy tsy miova aho maly anio mandrakizay dia izy le tsy miova afaka manova anao izy mba tsy hiova koa ianao satria tiany ho hita eo aminao ny toetrany tiany hanana ny endriny ianao mahafinaritra ane ny baiboly tiany Jesosy mba hanana ny endriny tsika tiany Jesosy mba hitaratra ny endriny itsika eo amin'ny fiainantsika ary zay no mahatonga ny apôstôly Paoly milaza ny teny amin'ny Romana 12:2 toko sy andiny mahazatra atsika dia hofakiko amin'ny dika tenombonana dia hozizy izy hoe aza miray lasitra amin'izao tontolo izao fa mety eza ho van'Andriamanitra ka hiavao saina tanteraka mba hamantaranareo aizanareo mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra ny mety mahatonga anao iova tompoko dia tsy fantatrao ny sitrapon'Andriamanitra dia rehefa toe-javatra anankiray ianao tsy fantatrao izy ny sitrapon'Andriamanitra hoe inona ny sitraponao Andriamanitra le Andriamanitra nefa tsy miova izy ninena toe-javatra miseho amin'ny fiainanao tsy miova Andriamanitra fa satria tsy fantatrao le sitrapon'Andriamanitra dia mety miova ianao dia hozy izy ny baiboly mety eza ho van'Andriamanitra ianao hiavao ny fisainana mety eza ho van'Andriamanitra ka hiavao saina azahoanao mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra dia aza miray lasitra amin'izao tontolo izao raha miova ny olona ankehitriny manova endrika miova toetra ary zay ne mahatonga anao kivy tsy manana fanantenana izay le lohatentsika voalohany rava ny fanantenana satria miova ny olona mirahalanao zao no miova dia lasa mamadika anao ny mety ny olo tianao mihitsy azy nisan'izay lohatentsika zay ny olo tianao mihitsy no namadika anao sy nivadika taminao niova dia kivy ianao fa hozizany Romanina 12:2 aza miray lasitra amin'izao tontolo izao sisy izao tontolo izao zany manana lasitra izy molina dia rehefa miditra anaty le molina ianao le lasitra zany dia lasa maka endriky le molina le lasitra kanefa ny endriky Jesosy no tiany Jesosy mba ho hita eo aminao dia ianao mila miditra anaty lasitra ny Jesosy ianao mahafinaritra ry havana malala mila miditra anaty lasitra ny Jesosy ianao dia lasa maka ny endriky Jesosy dia mampitandrina anao ny baiboly hoe aza miray lasitra amin'izao tontolo izao aza miditra amin'ny lasitra izao tontolo izao ka lasa maka ny endriky le lasitra fa mety eza ho van'Andriamanitra ho vana lasitra dia lasa manana ny endriky Jesosy dia fantatrao ny sitrapony ray satria Jesosy dia nahalala ny sitrapony rainy izy rehefa teto an-tany zay ny izy fantatra Jesosy ny sitrapon'Andriamanitra tamin'izy tetỳ an-tany dia ianao rehefa miray lasitra amin'ny Jesosy dia miovana ny endriky Jesosy mba hanana ny endriky Jesosy dia mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra ianao amin'izay fotoana izay andehanao antso aminao zany amin'ity takariva ity raha ny ainanao teo aloha tompo zany hoe niova izany niova ianao
tamin'ny endry mahasamihafa teo amin'ny fiainanao ara-panahy niova ianao lasa niova lasitra ianao fa ankehitriny dia miantso anao Jesosy mba hiverina eo aminy satria tia hanome endrika anao izy amin'ny lasitrany tiany ianao mba hitovy lasitra aminy ka nanany endriny ianao iravana malalo izay nena no restauration zay tiany Jesosy ho tanterahana amintsika olombelona le endriny zay nanamboarana antsika tamin'ny voalohany namoronana antsika tamin'ny voalohany zay simba spotika noho ny fahotana tiany Jesosy ho averina indray zay endrika izay le lasitra zay satria lasa naka lasitra teto amin'izao tontolo izao anitsika ny ray lasitra tamin'izao tontolo izao tsika dia lasa naka ny endrika izao tontolo izao tsika fa Jesosy tia hamerina indray ny endriny eo aminao mba fanirianao ve amin'ity androany ity ny anaiky ho vany Jesosy ka mba hanana ny endriny ianao ny anaiky hiditra ao anatin'ny lasitra an Jesosy dia hanova sy asa aminao ny fanahy masina ka hitombo mahafinaritra be le teny hitombo amin'ny famirapiratana ozy izy isika araka ny asa ny toto izay mifanana ny fanahy tombo araka ny asa ny tombo amin'ny famirapiratana iza mba maniry amin'ity takareva ty amin'ity anio ity mba nray izany fanapa-kevitra hoe Jesosy eo efa niova teo aloha tena niova noho ny toe-javatra nyseho teo amin'ny fiainako dia niova fa maniry androany mba hiverina ao amin'le lasitra ka ianao afaka mamerina indray ny endrikao eo amiko tiako raha mba hiverina eo amiko ny endrikao Jesosy Kristy ary manaiky ny fanahy masinao mba hiasa mba hatanteraka an'izany fanovana izany raha zany fanirianao dia andao mba nangatana antsika hiaraka hivavakantsika raha ny izay an-danitra misaotra satria afaka ny mamerina indray ny endrikao eo aminay ianao Jesosy amin'ny alalan'ny fanahy masina na dia efa naka ny endrika izao tontolo izao ary izahay na dia efa niova endrika ary izahay ka ny ray lasitra tamin'izao tontolo izao dia androany dia miteny ianao mazava tsara fa izahay dia azonao ovana hitovy endrika aminao tanterao aminay tompo izany fanovana izany manomboka zao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Saorantsika lehibe Andriamanitra nahatotosany ny andro fahadimy iny saorantsika hatrany ihany koa ireo mpandahatenitsika ny amin'ireo zavatra marobe izay hoentiny antsika inona fa hitondra fitahiana ho antsika tsirairay avy izy ireny fa tsy ho zavatra mandalo fotsiny ihany. Manasasika ho avy indray rapitso anaraka ny lohahevitra anankiroa lohahevitra ara-pahasalamana dia hoe ho tsara indrindra nefa tsy handrava ny tenanao zay zany ny ara-pahasalamana ny ara-panahy kosa dia hoe fitiavana sa valifaty lohahevitra mahafinaritra zany ary mahaliana koa sarodidy te alala misimisy kokoa ohatra anahy koa ve ianao momba n'ireo lohahevitra ireo manasa anao indray rapitso anatrika ny fotoana anaraka izany naiza misy antsika tsirairay avy dia izao ihany koa azadino ny mizarany izao fandaharana izao amin'ireo manodidina antsika satria mety misy maro te alala ny valin'izany fanontaniana izany ihany dia azadino ny mizarana izany amin'izy ireo ihany koa. Ary azadino ny QR code izay mipetraka eo ambany eo ahafahantsika manaraka fampianarana baiboly amin'ny teny gasy sy amin'ny teny frantsay ihany koa. Eloha mivavaka farana izay ataon'ny pasteur Fanera dia hiainiro sika amin'ny teny anglisy izy ity izay ataon'ny trio du ciel. It's a new day ny lohateny dia manome fotoana antsika indray ary izay rapitso toy izao. For me,
came up this morning, looking the same as they always has. The birds began to sing the same world song. I noticed the dew on the leaves of grass, the blossoms on the branch of the trees. Then I remember God made all of this just for me. Every day is a new day. Every dawn is a new sunrise. Every beauty He blessed it for me. Every day is a new day. Every journey is by my side. Never will I see His word the same. Tower of His creation, majesty of all the demons recline. His giant is captain of the oceans and sea. His breath giving life to all mankind. His voice speaking night into day. In order to give this special gift to me. Every day is a new day. Every dawn is a new sunrise. Every beauty He blessed it for me. Every day is a new day. Every journey is by my side. Never will I see His word the same. Every day is a new day. Every dawn is a new sunrise. Every beauty He blessed it for me. Every day is a new day. Every journey is by my side. Never will I see His word the same. It's a new day. It's a new day. Andeha hoentsika mbavaka ny afatra zay niraitsika tamin'ity anio ity. Nisaoranainao Andriamanitra rainay zay ny an-danitro satria tianay ianao. Ianao zay namorona anay araka ny endrikao. Tia merina indray amin'ny laony ny endrikao eo aminay tsirairay avy ianao. Na ara-batana io, na ara-tsaina, indrindra ny ara-panahy. Ka mba hitaratra ny endrikao zahay, na dia ety antany aza, tianay raha nomboka ety antany zany, ka hatrany an-danitra zay iarahanay aminao, de ho hitanay ny endrikao Jesosy, de zay tena izy tokoa amin'izay fotoana izay. Ka ho hita ihany koa zahay fa manahaka anao zay Jesosy. Amin'ny anaranao no anonana izany vavaka izany. Amen. Saotranao ny nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany, manome fotoana mandray izahay rahampitso toy izao. Miraly anao hatrany hitombo amin'ny fanarahana an'Andriamanitra ary hanavao ny finoana azy. Mandra-piona indray ary tompoko.